tamintsika teo amin'ny fandarana teo aloha nisombosombony amin'ny atao hoe fividianana nombana ndraiky dia ho jerentsika alandalina kokoa izany ary tanjon'ny fandarana raha teo nizara sy ampafantatra ny olo-pirenena momba ny raharaha fividianana dia ho jerentsika avy hatrany ny hevitra ireo olo-pirenena tafatafa taminay tena nivy ny fiarahamonina teny ny tsirairay a tokony anana finiavana afantatra hoe inona lezo iraisana eto aloha malala koa anao hoe inona daholo ny adidy apetraka aminao amin'ny ity firenena ipetrahana ifidianako olona ray dia zao fantatra ny fotokevina fototra anaovana ny zavatra fantatra satria efa fantatra zany tiany olona zay nao anatin'ny zay zavatra ataony zay dia zay tanjona zay mety iraitsanay roa satria tsika samby malagasy eto malala hoe ato zany ny tokony atao fividianana zay dia ananako le olona tiako eo anatin'le fitondrana hoe mba tena avita ny adity andraiky fa zoe anazy manao safidy tanteraka hoinao raha olona eny tsolon'olom-poana fa manana zoe ianao zany mba hanana ny safidinao manokana zany hoe iza dia efa mba tsy nety tamiko ny teo aloha mba iova zany efa tsy hoe hijery tarehana hijery vola serena fa ny fifandraisany amin'ny mpiarahamonina sy ny ana zany any mahatonga ana amin'ny teny an'izay hoe tokony ho vitan'ity olona ity ve ty zavatra ho ataony eto ty sa tokony tsy ho vitany ve dia ny tenanao koa zany mba araka mahalehibe dia mba mijery any hoe ty olona ty kosa mba efa mba tokony mba azeritseretina fa tsy hoe ohatrany hoe ianona aloha ranganina be dia ty mivola dia ianona vidiana tsy izay ny anahy manokana amina aloha efa nanjay andraiky tsy hoe na be ny tanàna io na firenena efa mifidy foana zany tsika atao anaty amin'izay 15 taona nenako zay zany manomboka anazy karaha-panotirena zay zany amin'ny resaka hoe tena hoe amin'ny politika hoe fandraisana zanafirena dia mifidy dia efa misy fividianana dia tsy mitapaka mifidy fa mifidy foana tsika ianao raha tsy mifidy dia manenina ianao raha mifidy ianao nety mifidiananao olona ray mahafinaritra anao sy tianao fandarana asany mety halany any olona iny ka raha tsy mifidy ianao dia tsy halany amin'ny vatanao le olona dia tena mavesatra anjabe le fidy za aloha zoako mifidy aloha voalohany indrindra mifidy ary rehefa tonga fividianana dia mifidy satria fa raha ohatra ka efa misy olona ray eo dia matsapa hoe tsy mety iny dia za zany miandrandra hoe ny raha iova olona ray fidiko indray a mety ho iovan'olo iny indray ohatra ny eo izay ny hevitry ny olo-pirenena raha nanontaniana ny mazava-dehibe ny fandraisany anjara amin'ny fifidianana samy resy lahatra ny ankamaron'izy ireo fa misy fiantraikany eo amin'ny fisotry ny raharaham-pirenena ny safidy sy ny latsabato izay atao tokony andraikitra tokoa ny olo-pirenena tsirairay araka izany araka nefa nambara ombien'ombieny tato anatin'ny fandaharana ary zava-dehibe tena manandanja ny fanehoana ny safidy amin'ny alalan'ny fifidianana manomboka hatrany amin'ny fandraisan-dahatra hifidy platsaka hofidiana iray hatrany amin'ny fandatsaham-bato amin'ny andron'ny fifidianana izany andraikitry ny tsirairay feno 17 taona misitraka ny zo ary manana ny adidy hifidy izany rehefa voasoratra anatin'ny lisy mpifidianana ianao a dia mahazo misitraka ny zonao rehetra mandritra ny raharaham-pifidianana mananjo ianao aloha zany isoratra ao anatin'ny lisy mpifidianana io zo io a no ahafahanao rehefa avy eo a raha ohatra ka mahafeno fepetra ianao araka ny takiany lalàna dia ahafahanao mirotsaka hofidiana io zo ihany koa dia ahafahanao mandatsabato amin'ny andro mpifidianana rehefa vita ny latsabato ataonao satria niankina tamin'ny safidinao zay a dia mananjo ianao hanara-maso ny voka-mpifidianana hoe io marina ve le safidy sa nakaiza le safidy raha ohatra ka misy fanakianana tianao atao amin'izay lesoka rehetra tamin'ny fikarakarana fifidianana dia mananjo raha teo koa ianao a hitory eny aniva fitsarana zany a amin'izay rehetra heverinao fa lesoka ary mety nanontohina an'ilay zonao ao anatin'ny zotra-pifidianana iray manontolo dia misy ny anjara tandrifiny olo-pirenena ilana faharesen-dahatra sy firotsahana isan'izany ohatra ny fisoratana anarana ao anaty lisy mpifidianana eny anivon'ny fokotany mitohy amin'ny fotoana anatolosana ny fifidianana ny fanosam-bato izay tsara raha atrehiny olo-pirenena rehetra ary tsy mifarana raha tsy aorian'ny famoahana ilay voka-pifidianana mihitsy fa eo ihany koa ny fiezahana anaraka ny vaovao momba ny fisotry ny raharaham-pirenena voalaza ao anatin'ny fehezan-dalàna feno fifidianana izay hita ao amin'ny toko voalohany andinin'ny fahatelo fa mpifidy avokoa rehefa mety ho olo-pirenena malagasy na lahy na vavy feno 17 taona katroka amin'ny varinandro anaovana ny latsabato entana hatrany araka izany isika olo-pirenena ay hisitraka ny zontsika ary hanatanteraka ny adidintsika entana ihany koa ny namana momba izay rehetra noresana tato anatin'ny fandaharana androany makasitraka amin'ny fanarahana tsy tapaka ny fandaharana olo-pirenena aho mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray